de amin'ny fifaliana lehibe indray raha sanabavalara no ifankahitana aminao eto androany a iarabanantsika tsirairay avy ary anonona fiadana tompo a mitsika rehetrrehetra zay tratrantso a tonga ray eto am'izao fandarantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramika izao a ny akiradio a ny mpikambonatinatin'ny vavaka fiambenana ary a ny groupe zay maresy zay miaraka amin'ny isan'andro a manototosanyzao fandarana izao de tahiny tompony hoe tsika tsirairay avy ary letonona amitsika rehetrrehetra ny fiadanany tompo a ratsiny fiadanany tompony anampaka anatin'ny tokatrano rehetra zay mandraindray an'izao fandarana izao de matoky sy mino fa ampahiranao indray ny fiarahantsika eto a matoky sy mino fa raha niditra teto ianao a mety kivikivy mety ketraketraka mety malahelohelona amy tanondronondrika fa za matoky sy mino fa tsy takan'izany a ny voano eto fa ivoaketo ianao a de mahery a ivoaketo ianao a de hitraka ivoaketo ianao a de feno herin'andriamanitra indray a raha lasana vavy malalaka de maretatra amin'ny farany a randroano fa toka teteny aminao tsy kisendasendra mihitsy ny natongavinao eto akory fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a de mety eza opitsihan'ny fanamasina eto amin'ny alana amin'ny teny zay mety hozarentsika eto androany mety mitokodina angambo ianao mitady zavatsoa de za tena teteny aminao fa raha misy zavatsoa de tenin'andriamanitra ka manasanao zay a maretatra amin'ny farany adindray sasany hoe raha antsika eto adindray sasany ianotsika hira inosika vavaka inosika tenin'andriamanitra melabelarina nytoviteny a de vavaka ho an'ny firenentsika matoky a fa ifampahery eto a isika mity ambany ity ny tompo manokany ranambavy felina rakoto niditra voalohany teto androany a de omena azy ny tenin'andriamanitra ny tsodrano de tsaroka eto ranambavy felina rakoto ny vavaka mba nataony solomona rehefa nanao ny tempolo izy de anisan'ny vavaka anankiray nataony hoe raha mivoaka iato izy izy a ny mpanomponao na iza tany alehany na izaniza miona aminy nizaniza ifanandrina aminy de omeo rariny izy alleloia zany mba vavaka nataony solomona hoan'ny zanak'israely nizaniza ozy izy a narovina izy mivoaka ande iady na iady amin'izy izy ka amin'ny fotoana izy manatrika ty tranonao ity manatrika ny itoeram-pivanana iantso ny anaranao de mba omeo rariny izy a enoy any an-danitra ny vavany sy ny fifonany de omeo rariny izy de amin'ny rariny anao ny andriamanitra raha namba felana ko tam'izay rehetra ataonao ny ady lalovo ny ady zay mety atrehanao ny dingana rehetra ataonao ny birao rehetra idiranao zay rehetra mifandahatra aminao de rehetra miady hevitra aminao de andriamanitra ny a amin'ny rariny anao a satria mpanompotra ianao tany tompo felana rakoto a angelina diamant manaranaraka azy tao ao ihany koa ranabavy iama tonga zo iama tonga zo daholo berte sava razanaso sylvie elizatsiala mami tonga zo erikaraka tonga zo alleloia ranabavy linary ty zanay de madagasikara kodaleoni berte sava tonga zo erikaraka berte sava marijo tonga zo de tonga zo ihany koa reo ihany zao mitako vezivezy eto razana zo sylvie rantanirina marie charline tonga zo sandolanirina marina tiana lovlitina soameva tonga zo daholy isika mianakavy beki rolandy falra heritovo tonga zo kodaleoni berte sava mampionina lovlitina rodine marie tonga zo jisosy mahery navavy mihaja rosine maniko kataka fabiola zanakandapa fabiola zanakandapa rahalahalay azany apôstôly fantainy lalanirina tojo mikael
tonga soa Wendy Marijo, tonga soa ihany koa Fanila Zafindramanana, Razana Monika, Alleluia, Felana Rakoto, Raisy mihitsy, de Louis de Iaino, Alleluia. Razana Monika, Alleluia, sotra koa mitsotra aminao napa Felana Rakoto. Tahiny tompo i Adrasika Patitry, tonga soa ihany koa, sahirana connexion entina ambavaky ianao a, mahereza rodinina. Samir Tansia, Faranabavy, Lina, Alleluia. De fara mahita anareo a, maharetatra amin'ny farany. Ny fandarantsika moa de tsy ny groupe zay maharesy ihany kory no mandray anjara eto, fa nanaovana antso avokoa nareo hoe raha misy olona aminareo a maniry a ka mazoto a ny mba handray anjara nao asan'Andriamanitra, de misokatra ho anareo zao fandaran'izao mivavaka fanombohana, dia isorana an'Andriamanitra fa misy aminareo na de mbola tsy anatin'ny groupe zay maharesy ary a, tonga anao tanteraka anjara asan'Andriamanitra zany de anao vavaka fanombohana. Olona mbola tsy hainareo teto mihitsy a, de raha nabavitsika niriny, zany hoe ny cantinet de Maman Jenica, tsy iza fa raha vaviny ranabavitsika Zamina ihany. Any Madagasikara moa misy azy a, itsika mivavaka, nao izy nitorantsika anatin'ny vavaka fanombohana amin'ity androany ity, de aorian'izay a, de hiembiritsika, de hitrapatra any amin'ny tenin'Andriamanitra tsika aveo a, de hiditra famelabelarina ihany koa ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ranabaviny a, anao ny fitenenana. Andriamanitra rena tsara sy ny tantro, mbola farany tery sy ny satra mampalazanao zay, noho ny fitiavanao sy ny fanondrafonao any, noho ny fahasoavanao sy mila tombon'andro zay tsy fandramanitra. Tena mbola velona iny, tratry n'izao andro hariva zao. Saotra anao manivoninaty naranao tsy Andriamanitra, noho ny fanondrafonao sy ny fitiavanao. Zao lasao zay, afaka sy mangatapita anatrenao tsy Andriamanitra. Tena tanatrena magnatokanao zay Jesosy malalo, ny fony tanatrena zay. Amindrafo amin'ny lany heloko ny tsiraray azy. Amindrafo amin'ny Jesosy tena ambrana ny fony tsiraray azy. Ny kirehetra amindrafo amin'ny kirehetra ny Jesosy. Amin'ny lany tany Jesosy. Amin'izao alazao zay Jesosy malalo, mampilitra zao fotoana afaka ataony zao hariva zao amin'ny tananao. Tahiny fotoana afaka ataonay Jesosy io, angatoka ny fanatrenao, angatoka ny fananenao, atanteraka ny fitaritanao sy ny fiarovanao manompo ataony eto amin'izao fotoana afaka hariva zao. Da io Jesosy ny fononay, mahifantoka tsara, ataony afakaritra zay taona Jesosy malalo, angatoka ny fanamasina Jesosy, anombotra ny fonay tsiraray avy, matera fanamasina ny fonay Jesosy malalo. Ary ankehitriny magnatognanao koa za Jesosy malalo, ny fony tanatrenao zay. Zay, evaky tanatrenao zay Jesosy fanota zay, olon-dratsy zay, amindrafo amin'ny lany heloko ny Jesosy malalo. Koa ankehitriny ny tompo, manolotra ny fonay sy ny fiainam-tananao zay Jesosy malalo. Ary ankehitriny koa, andreny teninao, andreny hiapitanao zay Jesosy malalo, mety ny sarany fananay, mety ny amanitra zahay, mety ampahery zahay amin'izao androala zao. Jesosy malalo, anareo malala ny teninao zay, ary tsy malala ny teninao ny fiainana Jesosy malala amin'izao alina zao. Angatoka Jesosy ny fananay zay, ny tenina Jesosy malalo sakafo miara-pamanay, ka tahiny tena latsaka ny fonay tsiraray zay miretrika eto. Ary mangatoka koa Jesosy malalo, fanenangalena rehetra zay tany teoly Satana, mangatoka ny herinao, anafika ny teoly Satana, mamelangelo ny fonay, esora ny fonay tsiraray avy, de oly Satana zay mitangalatra ny miara-pamanay, zay tsy atonga anay tsy handray ny teninao, esory alanay tsiraray Jesosy. Ary esory alan'ny tokantraminay koa, manelangalena rehetra, atany teoly Satana, esory Jesosy io.
mangataka ny teny soazan'ny fanahinay, mangataka ny teny zahaza amin'ny fanahinay, zay amin'izao fotoana Jesosy. Ary itsanganeko ny mpanao itory sy nambarany teninao amin'ny tsirairay avy. Ianao Jesosy endany teny aza amin'ny fanamasina tory sy nambara zany teninao zany amin'ny tsirairay avy. Tenenanao Jesosy io amin'ny alalan'ny mpanao itory sy nambara miakatra aminay. Koa etrika ny tanao Jesosy manaraka ny vakoka zany. Voninahitra ny itory tanao Jesosy lamina zay netsany eny an-danitro fitiavana sy ny hamindrampolo. Saotra Jesosy, misaotra anao. Alleluia. Amen. Alleluia. Saotra betsaka ny ranavavitsika niriny-tsika tao anatin'ny tondran'izay vavaka fanombohana izay nentiny teto amintsika izay tamin'ity androany ity. Dia Andriamanitra manankiray pasoavina ny ranavavoniriny hamaly fitianao ary hitsinjo anao mandrakarivana izy ka izay iriny vonao dia ho ataony aminao. Dia mahereza ary dia Jesosy hamaly fity dia mino aho fa tsy farany ny fandraisana anjara iny fa voalohany. Ka dia tahiny ny tompo ianao ianareo rehetra ihany koa izay maniry mba handray anjara hitondra vavaka fanombohana eto dia afaka mandefa miresaka aminay nareo dia mandefa ny enregistrement anareo vavaka fanombohana. Tsy mihoatra ny 3 minitra rehefa hanao nareo. Tahiny tompo ranavavy Selina, alleluia. Ny Ana Mahenisoa, Zamina, Tsiramboaramiel, Mamy Sirandry, Koda Leonie, ranavavy Saondra, Aloe Vera. Dia tahiny tompo Itojo Mikael, Rosina, Soameva, misaotra andreo mankasitraka azy amin'ny asan'Andriamanitra izay ataony fa dia mba fanombohany fa tsy fiafarany dia mbola heno azy etraindray tsy ho ela ao aoriana kely ao. Ka dia mahereza tahiny tompontsika Menakavy hiditra amin'ny eno iritsika atolotra mpitiavana be antsika ty iry ty dia aoriana ty iry ty dia hiditra amintsika eto ranavavitsika Lovely Tina hitondrantsika ten'Andriamanitra mahafinaritra be. Tahiny tompo ranavavy Aina, io ranavavoniriny mamany Jenika izy reny vavaka teo dia tahiny Jesosy tsika Menakavy fampatsahivana ihany moa milazana amintsika rehetrarehetra hoe ho anareo izay mety mbola tsy nahare mbola tsy nahalala dia amin'ny herinandro ambony io sy ny herinandro manaraka an'io sy ny tapatapaky ny herinandro manaraka an'io eo amin'ny 3 herinandro latsaka eo zany tsy isy ny fandarantsika aloha taka nisa taona ihany moa dia izao fandarantsika izao dia misy fiatoana kely rehefa mba vacances ohatr'izao dia mba misinda kely izay Menakavy kely mba maka aina kely eo vao mety mba hatory aloha dia manangona hery vaovao indray hiatrehantsika ny taom-pianarana sy ny taom-piasana manaraka indray. Ka amin'ny zoma raha fankapitra zany tsika misy ny fandarana farany aloha dia manarakaraka izay amin'izay dia amin'ny alakamisy voalohan'ny volana septambra indrayntsika no misy ny fandarana vavaka fiambenana. Na izany na tsy zany amin'ny sabata zao dia tsy miova amin'ny programme antsika. Misy ny fotoam-bavaka sy ny toloteny sabata amin'ny 20 août sabata herininy zany dia misy koa ny live dia ny sabata tapabolana iny amin'ny 27 dia misy koa ny live dia amin'ny sabata manaraka kosa anaty Vatican tsika satria ny zoma 2 ny sabata 3 ary ny alahady 4 septambra dia hiditra anaty Vatican 3 andro isika amerenantsika ny hery rehetrarehetra indray mba hiangaintsika vaovao amina firetana mahafinaritra be indray zay dia manasa anareo sahady izay hiditra Vatican dia manoratra aminahiko izy amin'ny manomboka amin'ny 1er septambra dia anokafana groupe takany mahazatra dia 3 andro ny zoma 2 septambra, ny sabata 3 septambra ary ny lahady 4 septambra hiditra fivatikanina 3 andro isika rehetrarehetra. Zay ny filazan-draharaha kely fa misy filazan-draharaha koa eto amintsika ohatrany any am-piangonana ihany. Vioraiky mamy nouvelle créature tahiny Jesosy ihany koa dia mahareta hatramin'ny farany daholo isika Menakavy. Dao isika mino finaritra aminareo antety dia aoriana antety dia hiainy toroteny avatra antsika mino finaritra ary raha sitraka ao ny tetra antety ty ho tahiny tompontsika Menakavy.
Alleluia, foi le hira fa mahafinaritra be a maro tokoa ny fahavalo sakana antsika tsy ho tonga amin'Andriamanitra fa Andriamanitra ny ombanao a Andriamanitra ny omba antsika mba hahafahantsika mandroso foana aza manaiky ny tsy androso aza manaiky mihemotra fandao androso hatrany hatrany. Ny tompo isika menakavy zay mety zay voniditra raha sitraka ao ry ampeo ny mirany niriny tsara le hira mihaja ry ampeo raha sitraka ao ny titran'le hira hiditra amin'ny ten'Andriamanitra tsika dia matoka fa efa vonimbonina ianao dia andao ary hiaraka amin'ny ranabavitsika love litina alleluia anjarany indray androany izy nitondrasika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia manofinaritra no kaorina ny tenin'Andriamanitra zetiny dia tonga eto indray za miveriny tany mamelaberatra ny toriteny indray ho dia tahiny tompo manofinaritra isika menakavy. Tahiny tompo ranabavy lovely anao ny fitenenana. Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy pastera sy ny ankonanao dia tonoiko amintsika tsirairay avy izay tonga manatrika an'izao fandarana vavaka fiambenana izao indray ny fiadanan'i Jesosy Kristy dia fandray moa ny tena fa hitondra teny fankaherezana ao amintsika tsirairay avy ary izany teny fankaherezana izany dia hitantsika indrindra ao amin'ny Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Jona toko faharoa andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary Jehova nanomana hazan-drano lehibe itenina ny Jona ary Jona dia tao akibon'ilay hazan-drano ateloan'andro sy ateloan'alina dia mivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibon'ny hazan-drano Jona ka nanao hoe niantso an'i Jehova tamin'ny fahoriako ka dia namaly ahy izy
tao anatin'ny fiainatsika mitarainako dia miaino feoko ianao fa efa natsikinao tao amin'ny lalinao dia tao amin'ny ranomasina ka voasafotry ny riaka ao nanaronay ny alindranonao sy ny onjanao rehetra dia hoy izao voaroaka tsy eo anatrianao nefa mbola nanatrika ny tekolinao masina ihany ny rano nanaronay tamin'ny aiko ny lalina namefay manodidina ny zava-maniry eny an-dranomasina misimotra manodidina ny lohako tafalatsaka lala tamin'ny fanambaniny tendrombohitra aho nidy ny tany nanidy ay mandrakizay nefa nampiakatra ny aika avy tao andavaka ianao Jehovah-Andriamanitra raha reraka tato anatiko ny fanako dia nahatsiaro an'i Jehovah aho ka tonga tao aminao ny fivavako dia tao amin'ny tekolinao masina izay mivavaka amin'ny tsampy dia mahafoy izay mpamindra fo aminy fa izaho dia feo miterana mamono zavatra tao fanatitra ao anao ary izay ny voadiko dia efaiko an'i Jehovah ny famonjena ary Jehovah nandidy ilay hazan-drano ka dia nalohany ho eny amin'ny tany maina Jona. Alleluia, amen. Ny soramadry ery ambony dia mivaky toy izao hoe nino namonjena ny Jona sy ny vavaka amatsaotra nataony. Ry havana malala, raha ataoko fitina fohifohy kely moa ny tantara kely ny Jona ny alohan'ny izao namonjena izao ry havana dia izany Jona izany dia nisy asa izay nanirahan'Andriamanitra azy ho an'ny Ninive noho ny faharatsiana sy ny olona tafahoatra izay nataony vahoaka tamin'izany tanàna izany. Fa ny zava-niseho ry havana malala dia Jona ry havana malala nandositra n'Andriamanitra nandositra n'ilay iraka nampanaovan'Andriamanitra azy Jona ry havana dia tao anatin'izany fandosirana izany nefa ny Jona ry havana dia nampiseho ny herin'ny Andriamanitra Jehovah-Andriamanitra ary mbola nampiseho ihany koa nampandalo sedra ny Jona ry havana malala araky ny hitantsika eo amin'ilay andiny voalohany ary Jehovah nanomana asan-drano lehibe hitenina ny Jona ary Jona tao akibon'ilay asan-drano ateloan'andro sy ateloana alina. Ry havana malala za mino ary matoky koa fa be da be amintsika eto reto amintsika mpiaina eto reto ry havana mandalo ady mafy tahaka ny Jona reraka ampanahy mandalo an'izao karazana tafio-drivotra mandreraka ny fo mandreraka ny vatana mandreraka ny saina rehetra izao mety tsy tahaka ny an'i Jona 3 andro 3 alina ny ainanao an'izany ajany fa mety efa ela ihany ry havana fa zao manaova isika manaova ianao tahaka ny Jona ry havana niverina amin'Andriamanitra Jona ny antsoan'Andriamanitra Jona nitady ny tavan'Andriamanitra indray Jona ry havana satria fantany fa izy rery ihany ny afaka hamonjy azy tao anatin'izany fahorinany lalovany izany. Ndao anao tahaka ny Jona antsika hoe io toeram-pahoriana misy anao io kibony hazan-drano feno fahoriana izay anjadianao io ry havana soloy toeram-pivavahana ry havana soloy toerana anandratanao anany anaran'Andriamanitra hivavahanao hiderahanao an'Andriamanitra ry havana tsy haiko ianao ry havana hoe efa firy taona ianao izao miaina fa mbola omen'Andriamanitra fofinaina foana ianao hatramin'izao mbola miaina mbola velon'aina dia ianao izay manodrehana izao toriteny izao tsy haiko avako ianao namako ianao izy miaina an'izao toriteny izao dia fotoana izao ry havana mafisanao ny fifandraisana amin'Andriamanitra hivavahanao hiantsoantsonao ny anaran'Andriamanitra hanafaka anao hamonjy ianao fa tian'Andriamanitra ianao tia afahan'Andriamanitra tahaka ny Jona ianao ry havana fa ny zavatra andrasan'Andriamanitra anao fotsiny dia ianao mitoky aminy ianao miverina amin'Andriamanitra ianao manaiky anao ny asan'Andriamanitra anaiky ny sitrapon'Andriamanitra ry havana mba hitanao an'izany voninahitr'Andriamanitra izany fa plus ianao ry havana manakaiky an'Andriamanitra dia vao may hitanam-pahasoavany hiaro anao ry havana vao may hanamaivana sy hanafaka anao amin'io fahoriana lalovanao io Andriamanitra ry havana raha miankina aminy ianao hovahan'Andriamanitra ny olanao ry havana fa manatony ianao azy miverena ianao an'Andriamanitra. Isika moa ry havana raha ohatra hoe avy ny orana ohatra andeha hivoakintsika raha tsy mitondra helitsika tsy manao imperméable tsika inona ny tranga lenitsika kotsan'ny orantsika ary mety hoe
ho voan'ny gripytsika mety ararytsika anavytsika ry havana dia tahaka izany ihany koa io fiainantsika io Andriamanitra no herotsika Andriamanitra no imperméable miaro ny fiainantsika ry havana akino an'Andriamanitra mba tsy hokotsan'ny orana ianao akino an'Andriamanitra mba tsy ho tafakatra 7 degré ny hafananao ry havana ny hafanan'ny aretinao sy ny fahorianao fa Andriamanitra mampidina an'izany température 39 degré izay namparary anao noho ny hoe orana izay namparary anao izany ry havana ampidina an'izany ao amin'ny fiainanao Andriamanitra ry havana anamaivana an'izany ry havana anamaivana an'izany adinao izany fa Andriamanitra ry havana io adinao vao matomboka efa voahomanao aminao ny vahaolana ry havana efa vonona ny ampandresy anao Andriamanitra ry havana ny famindrena tsy akory tsy natao ny Andriamanitra hoe mety hoe ho ana reriana ho an'ny pastera reriana ho an'ny ranadatojo reriana ohatra na ho an'izay rehetrarehetra manaraka ny an'Andriamanitra na ho an'ny groupe izay maresy reriana ohatra fa natao ho an'ny nofo rehetra ozy izy ny ten'Andriamanitra Andriamanitra tompony maro no afaka manafaka an'izany ianao afaka mamonjy anao fa ndao tsika hiverina amin'Andriamanitra hoy ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Malaki 3:7 hoe hatramin'ny andro nirazanareo dia niala tamin'ny didika ianareo ka tsy mitandrina azy miverena amiko dia mba hiverina aminareo kosa hoy Andriamanitra hoy Jehova tompony maro aleloia izay miverina amin'Andriamanitra izay ry havana izay no takian'Andriamanitra amintsika manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny fiderana amin'ny alalan'ny fitandremana ny didiny amin'ny fankatoavana azy amin'ny fanatanterahana ny asany mbola misy olona be da be tahaka ny Jona eto ry havana mbola misy olona betsaka Jona mandositra didy eto ry havana mbola betsaka Jona mandositra ny tavan'Andriamanitra eto ry havana satria tsy tia hakatoa tsy tia hanatanteraka ny asa izay nanoran'Andriamanitra atsika tsirairay avy ry havana tsisy zavatra tokony hoe anakana anao tsy ala tao anatin'ny kibony azan-drano izay mampisy fahoriana lalovanao io reny havana malala misaoranao an'Andriamanitra raha mbola hoe velon'aina misaoranao an'Andriamanitra raha mbola afaka misoka bavaka afaka manandra-bavaka hitaraina amin'Andriamanitra fa Andriamanitra dia mila olom-bavaka Andriamanitra dia tsy mila olona mandositra didy fa mila olona miverina aminy ny tenin'Andriamanitra ry havana dia milaza fa tsy miverina aminy izany raha tsy efa mahatateraka ny teny fikasana izy mety efa niantso an'Andriamanitra ihany ianao fa aza mitsahatra ianao mamiantsoantso an'Andriamanitra mety efa niandry valom-bavaka ela ihany ianao fa aza mitaitaina ianao miandry an'izany valom-bavaka izany ry havana tsaroviny ny aina ny Sadaka sy ny Isaka ary Abednego tao anatin'ny lafaoro mafana mamay ry havana inona zavatra nataon'izy ireo nitoky tamin'Andriamanitra izy ry havana noho ny fananany an'Andriamanitra nitazona ny fananany an'Andriamanitra izy ry havana tsy hafaty ianao na andoranao io fahoriana miseho amin'ny fiainanao fa asehon'Andriamanitra mba tonga sainanao ry havana asehon'Andriamanitra mba hatsiarovanao azy ry havana manana lalana tsara ho anao Andriamanitra ary izay efa natombok'Andriamanitra tao amin'ny fiainanao ry havana dia tsy maintsy hoe ho vitaina hatramin'ny farany izany ry havana ka tsy aleonao hoe ry havana manao izay afalifaly any mpamorona anao io izay nampatonga anao ho ary-nofo eto amin'ity izao tontolo izao io ry havana dia izao ry havana mipetraka aminao mipetraka amintsika tsirairay avy ity fanontaniana ity hoe inona mba hoentinao an'Andriamanitra inona mba ho ataonao fanatitra ho azy tahaka ny nataon'ny Jona mba hamoahan'Andriamanitra anao amin'ny tany maina mba hampivoakanao anatin'ny kibony azan-drano feno fahoriana io ry havana mba hampivoakanao anatin'ny ady Davida mpanao salamo ry havana dia mampiatsy antsika toy izao amin'ny salamo 7:4 manao hoe aoka hifaly sy ho ravoravo aminao izay rehetra mitady anao ary aoka izay tia ny famonjenao hanao mandrakariva hoe ankalazaina ny Andriamanitra aleloia mankalazana Andriamanitra mideranao an'Andriamanitra ry havana i Paoly sy Silasy izany ry havana malara raha fantatrao tsara ny tantarany dia voahity tao anatin'ny trano maizina ary nanamafy ny fiderana an'Andriamanitra izy ry havana
dia nampisehoan'Andriamanitra fahagagana tao anatin'izany tranomaizina izany, tao anatin'izany fahoriana izany ry havana, fijaliana nge ao anaty tranomaizina e. Dia tranomaizina koa nge io ady lalovanao io anatin'ny tranomaizina e. Tranomaizina nge ry havana ny azan-drano na tonga ny Jona nihidy tao hoe tranomaizina nge io ry havana e. Jesosy afaka amahany izany, amahanao anatin'izany tranomaizina izany, afaka hamoakanao tao Andriamanitra ry havana. Dia manaova ianao tahaka ny Paoly sy Silasy, dia manaova koa ianao tahaka ny Jona izay milaza ao amin'ny 5:10 hoe fa izaho dia feo miderana no entiko mamono zavatra atao fanatitra ao anao, ary izay ny voadiko dia faiko an'i Jehovah ny famonjena. Miderana ao n'Andriamanitra, mivavaha ianao ry havana, mifikirana ao n'Andriamanitra ary hamafisy izany fanakakezana ao n'Andriamanitra izany ry havana. Manaova tahaka an'ireo olona rehetrarehetra izay novonjen'Andriamanitra ireo ianao, fa tsy avelan'Andriamanitra ho diso anjara amin'izany famonjena izany ihany koa ianao ry havana. Dia mino fa izay rehetrarehetra jeraka am-panahy rehetrarehetra any izay rehetra mbola anatin'ny tranomaizina any, izay rehetrarehetra izay mbola mihidy anatin'ny kibon'ny hazan-drano tahaka ny Jona any ry havana, mitana-pahasoavan'Andriamanitra ny hamoakanao tao ary andidy ny hazan-drano izay mbola mampigadranao anatin'izany kibon'ny hazan-drano izany ampivoakanao amin'ny tany maina tahaka ny Jona. Mino fa nampahiry antsika izany tenin'Andriamanitra izany, dia ianao havako rehetrarehetra sy namako rehetrarehetra izay mandray an'izao tenin'Andriamanitra izao ry havana. Tia hanafaka anao Andriamanitra, tia hamonjy anao Andriamanitra ry havana, fefa Andriamanitra nilaza hoe ho avy izy, ho avy amin'ity izao tontolo izao tia hamonjy anao, fa tsy tia hatonga anao any amin'ny fahaverezana ry havana. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany hatramin'ny taroandrindraka ao mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia. Misaotra betsaka ny ranavavitsika laovilitsika tao anatin'izay toro-teny izay tokony hampisaitsaina antsika rehetrarehetra ny fomba ny tantanan'Andriamanitra ny mpanompony. Ary inona moa nahatonga ny Jona? Misaotra ranavavy laovilia, Andriamanitra manaky repasaonany maro fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao dia anandrasanao foana izy dia ampiasanao foana izy amin'ny andro rehetra iananao, dia ho apetranao solovavany foana ny ianao ranavavy laovilitina dia maherezatra ny hatrany. Jesosy ay maro fitianao. Ranavavy Fintso Daniela, Geneviève Mananjara, Thierry Ralobenja, Erika Anatra, ireo no mbola tsy teo angambany dia narabaiko. Dia Norma Lalaseno, Razana Soa, Sylvie, tonga soa daholo mareta hatramin'ny farany. Vitsivitsitsika izany androany. Tany tompo ranavavy Bartella, asa vakansa daholo angambontsika. Nefa faly be zay mahita anareo ireo. Bokin'ny Jona dia ny soramandry ny Jona faharoa dia namonjena ny Jona sy ny vavaka matsotra nataony. Soramandry ilaina ny soramandry, ary soramandry dia manome antsika ny fanantenana amin'ny toy tantara, satria na dia misy aza ny zavatra izay nahazo amin'ny Jona, fakitsika ny ao anatin'ny Jona toko voalohany ao nefa ranon'ny Jona toko voalohany ngery avy nanatsipitana anaty rano izy, ary tsy rano kely hoe tahaka ny rano nanosy fa vitany milomano aminy fa eny ampovoan-dranomasina be eny. Dia ny Jona no narina, tsy maintsy narina, tsy maintsy nalatsaka tany anaty rano Jona, fa raha tsy izany dia ny olona rehetra izay tsy tokony ho faty dia maty avokoa. Satria tsy ny olona rehetrarehetra tao anatin'ny sambo no tian'Andriamanitra ho averina amin'ny laoniny, amin'ny lalana tokony alehany. Ireo manana ny lalany. Ny tompon'ny sambo, ny olona voyage nandeha tao anatin'ny olona navigera tao anatin'iny sambo iny tsy ireny no nisintona an'Andriamanitra, tsy ireny no nahaliana an'Andriamanitra, fa olona iray tao anatin'ny sambo. Satria olona iray io dia nametrahany adidy, nametrahany asa, nametrahany devoir.
nametrahany tomody devoir izay tokony hofotainy teny andeha hitory amin'ny nive ny mba hitory fibebahana amin'ny nive de fakitsika ny tantara joran voalohany eo fa ahitsika tsy mijery zany fa raha tokony hoan'ny nive izy a nanaiky izy aloha no hoan'ny nive a fa avy eo andininy fahatelo amin'ny jona toko voalohany de fa mitsangana andositra izy a andeha ho any Tarsisy mba haninona mba hiala eo anatrehan'i Jehova. Za rehefa nety tena mahita an'ity teny ty hoe jona toko voalohany andininy fahatelo nareo vakitsika mika ny jona voalohany toko voalohany misoramany de nanrahan'Andriamanitra ny jona ka Ninive sy ny nanosirany ary ny nanjo azy izany noho izany zavatra telo zany Andriamanitra naniraka azy ny siseo tao anatin'ny jona toko voalohany daholo andininy voalohany ary tonga tamin'ny jona zanak'Amita niteny Jehova hoe mitsangana makanisa Ninive ilay tanàna lehibe amin'ny atsoa amin'ny aminy amelezana azy fa tafakatreto anatrehako ny faharatsiny zay ny voalohany. Ny faharoa de ny nandavany azy ary tsy vitany nanday izy a fa mitsoka mihitsy andeha andositra an'Andriamanitra hiala amin'Andriamanitra ary iny tena zavatra tena navezatra indrindra tamin'Andriamanitra ilay hoe jona nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy mba hiala eo anatrehan'i Jehova lay tsy fanaovana n'le asan'Andriamanitra zany a mitondra ny jona mihitsy a hitsoka hiala andositra an'Andriamanitra fa tsy naveran'Andriamanitra izy tsy naveran'Andriamanitra hiala eo anatrehany satria efa nofidiny zay efa nofidiny de tsy mba ary de tsy navelany fa narahany maso ary narahany fanatrehany rehefa teny andalina teny andeha vily lalana de tratra ny tafidrivotra saiky vaky ny sambo lozany saika ny tranga saika faty olona firy no ny tranga fa reo olo reo tsy fon'Andriamanitra ho faty reo olo reo nga nanao ina an'Andriamanitra reo nge tsy mivavaka tamin'Andriamanitra reo nge tsy samy nanana ny Andriamanitra ny tsy reo no matezitra an'Andriamanitra fa i Jona izay mpanompony isika mpanompon'Andriamanitra arahan'Andriamanitra maso sika ny olona efa misorotoka anaty bara tsy ho atao in'Andriamanitra zany satria zao tsy nametrahany nininy reny ka mivoaka marainy reny a de mahavaly fa tsisy fanamasina manaraka fa de tonga any amin'ny bara ihany fa isika raha andeha ho any amin'ny bara fanakatsakanana firy no ataon'Andriamanitra irahan'Andriamanitra ny fanamasina nakatsakana ny diantsika tsy ho tonga any tsy engravana ohatr' zany misy fotoana tsika andeha hitan'Andriamanitra mihitsy io fa andeha hanota manao programa mihitsy ianao andeha hanota fa mahavariny fa misy programa mivoavoa tsy tonga any amin'le izy mihitsy ao misy sakatsakana misy zavatra manakana fanamasina reny miasa reny irahan'Andriamanitra ny fanahy masina anakana anao tsy andeha hiala eo ratrena misy tsangan-javatra be deabe miseho misy fotoana de volo manao sakatsakana amintsika rehefa androsotsika amin'ny fanompoan'Andriamanitra fa Andriamanitra koa tena manakatsakana amin'ny fotoantsika andeha amin'ny voninahitra ny devoly amin'ny fahotantsika tena io zany ianao tena hoe manana fisainandratsy mihitsy andeha hanao an'izao zavatra zao raha mbola tian'Andriamanitra tsy tanteraka izany hoe za tena te hiona be amin'le olona ohatry ity za tena te hanao zavatra ohatry zao raha mbola tian'Andriamanitra tsy averan'Andriamanitra tanteraka izany satria tiantsika ary raha misy fahotana tianao atao tsy mety tanteraka misy soran'Andriamanitra fa teto nampitenen'Andriamanitra hatramin'ny rivotra sy ny ranomasina ohatran'le tamin'ny toritentsika maly fa teto ndray tsy vitany ny kalme an'le rivotra sy ranomasina fa ny kalme azy de jonana tsipy tao anaty ranomasina satria tian'Andriamanitra vidana misy fotoana isika rehefa
mitsipatolaka ny tana tsy manao zay nasen'andriamanitra ny rany atsika dia misy fotoantsika tena mila tsipany ny ranomasina ary mino aho fa nazana ianao mety efa nandalina dia indreo mandeha tamin'ny fiainantsika ary naveran'andriamanitra natsipy tany amin'ny ranomasina atsipy mba ho faty ve satria ohatra mahafaty zany hoe atsipy any ambony atondranomasina misy olona mandray an'andriamanitra hoe tenan'andriamanitra tena masika be mihitsy dia misy fiangonana zaho na mba misy fotoana fanerasera amina fiangonana maro amin'ny mampitory-teny misy fiangonana anankiray izay ozy nareo variana foana isaka aminao amin'ilay fiangonana rehefa mihaino ny fomba fitorian'ny olona ao amin'ny fiangonana eo an'andriamanitra ohatrany hoe andriamanitra tena devoly sanatria masika tena hoe tena amin'ny olona amin'ny fiangonana io zany andriamanitra tena andriamanitra masika be tena tsy azo atao nito dia mikapoka dia mamono dia tena hoe misy fotoana mijoro vavolombelona le olona hoe sika dia hanoasin'andriamanitra dia tsy nandehananao dia tena hoe tena hoe nahita fahitana mihitsy hoe niraisin'i Jesosy tamin'ny tongony dia nasiny lavaka be teo dia ho alatsany any amin'ny elo dia ny fopona mafy mihitsy vao navelany tena zay misy lay zay raisin'i Jesosy ny tongony dia natajongolony teo amin'ilay lavaka be tena hoe ohatry ny alatsaka ny amin'ny elo satria tokony andehanao itory-teny angamba izay dia tsy nitory-teny tsy zany andriamanitra ry hafa andriamanitra tsy zany mandeha ianao irany ianao dia tsy mety mandeha ianao dia miala ny eliny izy ary zao ny zavatra ataon'andriamanitra tsy ny mamono anao fa ny ampiverina anao ho tonga eo amin'ny lala marina teo amin'izay toerana nanirahany anao manana mission nge andriamanitra ravana ny devoly rehefa maniraka ny miaramilany tsara fantatra hoe ty zavatra teny amty hitanareo ny devoly losifera dia manana miaramila kely be dehibe dia irahany mamotika ny fiainan'ny olona dia ny devoly anankiray manana mission samy omena mission mivoaka an-dakazerina zany dia samy manana mission ianao manala mitondra famoiza-po amin'ireo olona ry dia ataovy malahelo lava dia mamoy fo dia aza vela raha tsy mamono tena dia miditra anatin'ilay olona le devoly dia ino ny anjara asany ianao indray ndany ianao miditra anatin'ity olona iray ity dia hoany daholo ny rany ataovy mahay kely ataovy tsy mahita fifaliana mihitsy amin'ny aretina ampiana foana ny rany isan'andro isam-bolana ity olona ity indray ataonao fadiranovanao foana ny fiainany tena tondra ozina ao anatin'ireo dia tsy mety mahita mangirana amin'ny fiainana io fa sasatry ny misy fahoriana ny fiainana sasatry ny miaina anaty fahantrana dia potika ny fiainana voaka amin'ny asa mainy trano zay ny asanao amin'io zany ianao indray mandeha ianao dia miditra anaty tontolo ataovy potika ny fijagajangana ny fiainana iny zany reny tsara fantatrareo zay dia zao rehefa manao rehefa tonga ny fotoana amin'izay n'andriamanitra iny olona iny dia fanena amina filazantsara iny olona iny fanena amin'i Jesosy iny olona iny amin'ny alalan'ny mpanompon'andriamanitra dia tonga ny fotoana anaovana délivrance azy ka rehefa délivrena ny olona dia afaka dia miala in'ilay devoly ny rany iny dia zao mahatonga ny devoly mizingizina be hoe devoly rehefa manao zay maha hoe délivrena anazy roany ny devoly tsy resahan'olo zany ndana devoly ndana miala amin'ny olo fa zavotsaly iny izy eny ary finareo koa zay manika eny tsy manino tsy zany ny devoly tsy miala mifikitra misy fotoana zay manao délivrance ozy nareo parain'ny andro am'izay tadidiko mihitsy tena parain'ny andro manao délivrance fandimidimy efa misy fotoana tadiala izy dia mbola mifikitra tsy mety miala ny antony dia zao mahatonga anazy tsy mety miala
raha vao miala eo izy de tonga de tena mahita raha am'losifera satria iny tsy navitany mission to de vonono de matahotra mafy mihitsy de tena hoe tena vonono losifera tena saziny losifera mafy mihitsy satria tsy navitany mission Andriamanitra ndray rehefa irahantsika manao mission any ka tsy vitatsika ny mission na miala am'le mission tsika de tsy mamono antsika izy akory fa ny ataony mampahery atsika mba havitan'iny misy fotoantsika hiala aminy de ny ataony tsy mamono atsika fa ny mamerina atsika mba hamitany asa iny alleloia ny andriamanitsika ny andriamanitra mahafinaritra indrindra ary misy fotoana zavatra tsy vitatsika fa izy ny mamolavola atsika izy ny manome atsika andriamanitra rehefa maniraka atsika tsy maniraka atsika am'izao fa manome atsika ny moyen rehetrarehetra fa atsika mahavitan'iny andriamanitra tsy mamitena zany ana ataovy ny asako de vitatreo fa enao no meny hery meny anao ny fahefana meny anao ny ositra meny anao ny hery afahanao mahavitan'iny ary raha ohatra ary ianao ka miverina mivily lalana tahaka ny nataony Jona de tsy avelana ianao tsy solony ianao fa rehefa ianao no fidiny a tsarona rehetrarehetra ny délivrance nataontsika anankiray tena anisan'ny délivrance tena mafy nataontsika teto amin'ny teto amin'ny groupe iny fa enjany zany ravana malala misy fotoana hatreny ampiasana tena miogaoka hatramin'ny alina tontolo ny asa alina daholo teto amin'ny groupe tamin'izany nao délivrance fa zany olona ny délivre zany fa seky maty fa sy tena teo ambavona ny fahafatesana fa mahery ny Jesosy tsika ajantsika eny amin'iny fa tonga ny ameran'Andriamanitra amin'ny Jona amin'ny loniny manana fomba Andriamanitra amerana atsika amin'ny loniny nataona natosika Andriamanitra nataona Andriamanitra amin'ny teny daholo ny tafidrivotra sy ny ranomasina novanginy hatramin'ny kapiteny Tsambo anao filokana mba ahitana hoe iza nanao ny tsinety misy fandarana anankiray zay manao hoe kieki tainareo zany kieki de fantatra mihitsy Jona hoe izy ny tena fosotra tao anatin'ity asambo ity de tsy maintsy natsipy izy mihitsy no teny tamin'ny olona raha tianareo hitsahatra izy de atsopazo any an-dranomasina aho de natsipy izy toy ny olona hoe ndry mahampalahelo zany mivavaka amin'ny Jehovah zany zao ny lefaran'ny olona manompo an'Andriamanitra atsipy any an-dranomasina misy fotoana ny fahitan'ny olona atsika rehefa mivavaka io de mahita Andriamanitra ratsy sady masika ny fahitan'ny tolotreto de hoe vitatra ny amin'ny Jona de natahotra ny Jehovah indrindra oloreo ka namono zavatra atao fanaritra no betain'ireo Jona ka natsipy tany anatin'ny ranomasina ary de nitsahatra tamin'ny nitsahatra ny fisafoka ny ranomasina any amin'ny Jona toko voalohany 1:10 zany vao natsipy Jona tanaty ranomasina de nitsahatra toy ny fahatezeran'Andriamanitra satria izay ny tian'Andriamanitra atao ry havana raha tsika tsy mety mandeha any amin'ny anoran'Andriamanitra tsika de amin'Andriamanitra mahita atsika tsipy anaty ranomasina ary de mbola tsy atsipy anaty ranomasina isika andao anao zay sitrapon'Andriamanitra ny zava-mahafinaritra rehefa averiko aminao ihany nanimpazana azy koa ny ela fa ny amonjena azy efa vonona ny ten'Andriamanitra Jona toko faharoa vakitsika teo 9 ary Jehovah nanomana azy ny rano lehibe itelona ny Jona aika ao ambadiky ny zavatra ataon'Andriamanitra tsy maty an-drano akory no ilana ny Jona i Jona de tsy nilomano ila be tekory hoe reraka fa nanimpazana azy to de ny vatany efa nisy azy an-drano to de nihinana azy avy laza tena Andriamanitra azan-drano lehibe alleluia
tsy hazan-drano kelikely fa hoe terikely jonao anatiny fa hazan-drano lehibe na ny manan'andriamanitra toerana lehibe mbola fahana de mandoalika sy mivavaka sy mitabataba na de zany ary mbola nano manan'andriamanitra zavatra confortable ihany jona tsy teritery fa malalaka tsara kibona hazan-drano be io anazy rery efitrano ngeza be F5 F6 mihitsy zany raha trano halleloia living room matonga de ngeza be mihitsy rehefa fotsy hazan-drano kely zany de mivokina kely oatra na tsy afaka manao nininy hazan-drano ngeza be mbola afaka nanandra-tanana izy tao afaka nandendeha izy tao nandohalika izy tao nikohaka izy tao ny saotisaoty izy tao alleloia rehefa tonga amin'ny tafaraita amin'andriamanitra izy mbola afaka natorotoro mihitsy izy tao no manin'andriamanitra ary zao io hazan-drano io hazan-drano ngeza be fa hazan-drano tsara fanahy be ary hazan-drano ara-panahy be ihany koa satria de zao ny fahadianina io hazan-drano eo am-pifadiana hanina alleloia hoy ten'andriamanitra hoe ary jehova nanomana hazan-drano lehibe itelonany jona ary jona de tao akibon'ilay hazan-drano atelon'andro sy atelon'alina fahadianina telo andro ke le hazan-drano lehibe ty ry havana ay misy hazan-drano ny fahadianina satria zao mahatonga an'izany raha tsy ny fahadianina io de potipotika tao jona le voniny vavoniny tao fa tsy nandevokanina ny vavoniny hazan-drano satria jona tsy hanina ary io hazan-drano io tsy misy sakafo ny ilan'andriamanitra an'io fa hazan-drano mpitondra hazan-drano mpamerina amin'ny laoniny fotsiny hazan-drano mpitondra ohatrany hoe moyen de locomotion zany ohatrany hoe fitaovam-pitaterana ny ilanan'io fa tsy hinana kotra satria io no mitondra rehefa tsy nentina de tamin'ny sambo andeha ho any an'inive jona de hazan-drano no mitondra azy tany tao anaty hazan-drano izy fa hazan-drano efa nytenenin'andriamanitra na hoe tsy hoaniny io rehefa mifady haniny tsika misy fotoana ohatra hoe mamahana zaza de fomba tsika le mamahana zaza de tsofina le zavatra de tsapany ambavatsika kely de avena misy fotoana zay mifady hanina de mbola kely le zanakely tam'zany de mihinana sakafo zay de force zany neny de meny zavatra le neny ny hoanina mamahana le zaza de alainy le hena ohatra de meny any neny de iny atao neny ao ihany le hena fanomezana fapapoan'le zaza fa arina aveo fa tsy hoanina satria anaty fifatikana tsy hoanina firifiritsika ohatra hoe mifady hanina de adina reo ohatra tran'izany hoe mifady hanina zany ifady hanina de efa varina ianao de efa zatra loatra hoe fo maraina de manao ronono de manao mofo de mihinana zavatra tran'izany hoe mifady hanina androany fa lasalasa efa mihinana fa nanaikitra pain au chocolat kea mifady hanina androany de nariny nanotsammbava mihitsy ty trondro ty ohatra zany tsy nahazo mihinana satria jona tsy natao hoatelina tsy natao hoanina fa natao averina amin'ny laoniny zao ravana malala isaky ny manao zavatra tsy mety ny zanak'Israely isaky miala amin'andriamanitra ny zanak'Israely de hanomanan'andriamanitra hazan-drano hihinana anazy fa le hazan-drano fotsiny samy manany azy le mitelina manan'andriamanitra zava-mananaina hitelina anazy zano tsara fa any amin'ny Jeremia itsika maky Jeremia toko fa 1:15 hoy ten'andriamanitra de ny 7:30 Jeremia toko fa 1:15 rehefa niala tamin'i Jehova ny zanak'Israely de tsy hazan-drano reny mihinana azy teto
efatra trazato kolareo Jeremia toko farainga amin'ny dimapolo andininy fa telo amby efatra amby telopolo Jeremia 51:34 avakitsika amin'narany Jesosy efa lany Nebokadny zara-panjaka amin'ny Babilôna izay naringa am'izay napetrana toy ny vata tsy misy etana zay natelony toy ny fitelony mambo zay nivikisan'ny kibo ny zava-piako ka de nandroaka izy tanao natelony taka ny fitelony mambo rehefa niara tamin'Andriamanitra ny tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'izany de tsy azan-drano lehibe no telona azy ka Nebokadnezara izy ny anaran'i Jesosy tsy isy angeto anoman'Andriamanitra azan-drano mihinana azy no tsika hiverina amin'ny fanompona an'Andriamanitra de mbola tsy tonga ny fotoana tsy maintsy anirina atsika anaty ranomasina hamerenana atsika amin'ny laoniny amen any amin'ny Jeremia toko fadimapolo nge misy an'izay koa mitovitoy am'izay Jeremia toko fadimapolo andiny fa fito amby folo hoy ny ten'Andriamanitra ondry ray voavily ny Israely lioana ny nanenjika azy lohany de mpanjaka ny Asirany nandany azy ary farany de tia Nebokadnezara mpanjaka ny Babilôna ity ny nanapatapaka ny taonany efa miala amin'Andriamanitra isika de lahaseny ambavany fahavalo fa zao zava-mahafinaritra na de tao anatin'izany ary ryavana na de tao anatin'izany ara i Jona de mbola afaka nivavaka izy ary zay mihitsy ny tanjon'Andriamanitra nitondrana anazy amina toerana mangina tsy misy afa-tsy izy sy Andriamanitra ahafahany miresaka amin'Andriamanitra misy fotoantsika entin'Andriamanitra amina toerana mangina ahafahantsika miresaka aminy misy fotoantsika marary de amina toerana mangina tsika tsisy efa tsy tsika rery sisa mampatsiahana any Ezekia rehefa narary fa tena mitodika tany amin'ny rindry izy ndresaka tamin'i Jehova izy Jehova sisa de nivavaka tamin'i Jehova Andriamanitra tao akibony hazan-drano Jonaka nanao hoe niantso an' Jehova tamin'ny fahoriako ka de namaly izy tao anatin'ny fiainatsita ny tarainako de niain'ny feoko ianao de raha zayntsika le hoe fiainatsita de misy ray kely de navakitsika ny ray kely ry ambany de misy hoe Sheol tara hoe io le fiainatsita nresahantsika tamin'ny sabaty Sheol ay misy fiainatsita koa ny ambany ranomasina anaty kibony hazan-drano ane zao zany fiainatsita karazany fahatelo ireny nisy an'ny Jona teto mbola velona fa efa any amin'ny fiainatsita fa so ihany fa ny amin'le fiainatsita le Sheol fa tsy any amin'le Gehena raha naraiky ny fampianarana tamin'ny sabaty na hoe le mahena ny mahay an'izay fa raha tany anatin'ny fiainatsita azy mbola vonona ny heno Andriamanitra ryavana any akibony hazan-drano a no mivavaka i Jona fa mbola ren'Andriamanitra mo misy zavatra ohatr'izany mahafinaritra be ravana fa ny haiko Jona hoe tao anatin'ny fiainatsita no nitarainako de niain'ny feoko ianao efa natsipona tao amin'ny lalina de tao amin'ny ranomasina ka voasavotry ny rika nanarina ny alon-dranonao sy ny onjanao re de hoy za voarohoko tsy eo anatrehanao aho amin'ny voalohany zany Jona tena nieritreritra misy vao natsipy tao anaty rano de narian'Andriamanitra tena narian'Andriamanitra ka tena anaty ranomasina mandalo olona antsika de zao ny fantanitsika hoe nandao a Jehova nilozan'Andriamanitra narian'Andriamanitra ary na Jesosy alangera fa nady tapatena zany teo ambony hazo fijalina lama hoe Jesosy ray eo nahoana no nafoy anao Eli lama sabachthani misy fotoantsika rehefa tratrany zavatra midona eo amin'ny fiainatsika de tena tsapantsika mihitsy hoe nandao antsika Andriamanitra satria naninona natsipy tany anaty ranomasina
satria naninona satria anatina toerana mangina lanyny azandrano izy fa na de ny teny an'izany aza jona hoe voaroka tsy eo anatrihanao ve za Andriamanitra fa teny hoe ihany izy de natsapa hoe nefa mbola manatriky ny tempolinao masina ihany ravana naiza toerana misy atsika na de any akibon'ny azandrano azy mbola vonin'Andriamanitra ny anatrika atsika mbola vonin'Andriamanitra ny andeha hiazakazaka ametraka ny fanatrehany any amin'ny toerana zay hitsotsika ny anarany na de anatin'ny kibon'ny azandrano azy araka toy tentsika maty Jesosy na manaraka atsika n'aiza n'aiza rehefa tsy maintsy voatery anaty laforme rehetra avy tsika manaraka atsika any izy mandeha any ambony tafitra sy ranomasina misafotsotso any izy fa na de any akibon'ny azandrano any izy tsapany Jona fa mbola manatrika ny tempolinao masina mbola nisy fanatrehan'Andriamanitra rehefa mivavaka tsika de retsika mihitsy hoe misy fanatrehan'Andriamanitra zany mivavaka any zay eo tsika tena tafiditra be fa misy fotoantsika tena tena mahina be mihitsy tena tsy tafiditra mihitsy retsika hoe tsy eo izy retsika hoe tsy manatrika eo izy retsika le torotoro fo tena matsapa hafanana matsapa mangorongoro vitika iny tsika le matsapa n'lay hoe mbola nanatrika teo ihany izy nanatrika izy na de nanao tsy nety aza Jona miantso ny anarany de iny nataon'Andriamanitra mitsoka ny Jona hoe ozy Andriamanitra za koa hiditra anaty azandrano androany fa misy miantso ny feo ako any fa ny Jona ny teny hoe tsy hitsaroany Jona tsony ny ekibon'ny azandrano izy fa ny zava-nafaly anazy na ekibon'ny azandrano aza Jehova mbola manatrika ny tempolinao masina iny mbola eo aminazy eo ny fanatrehan'Andriamanitra ngeza le azandrano raha tsy azandrano ngeza tsy nisy tempolo zany afaka liditra tao Alleluia tiatsika Jesosy ray aminy ary androany tena reny fanahiko misy Andriamanitra tena tiamerina atsika rehetrarehetra amin'ny sitrapony nanao zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ve ianao Jona rehefa natapalatsaka tamin'izany fakapana zany hoe andeha hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra inona na ny ran'Andriamanitra atsika de mifanohatra amin'izay ny ataotsika anao malaza andrano anao ny Andriamanitra tsy amila anao verana ambany fanamban'ny ranomasina zany Andriamanitra fa anao malaza andrano lehibe ahafahanao mandinika ny tenanao ilaina ny mandiny tena amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fotoana andiniantsika ny tenantsika zao nandeha araka ny sitraponao ve za Andriamanitra nandeha araka ny sitraponao ve za Andriamanitra fa Jona nisy fotoana nandinian'ny tena tao hoe ty za de lasa ty tsarony teo daholo ny zavatra nanondran'Andriamanitra azy ao anatin'ny kibon'ny azandrano tsika vao miverina amintsika daholo ny lesona rehetra napetraka Andriamanitra zao ngenina tsika ataonao hoe ary eo izy nanorina voaty vaovao hoy ny ten'Andriamanitra hoe mitoy le izy ny rano nanarinahitra amin'ny haiko andininy fahenina lalina namefa manodidina ny zava-maniry ny ranomasina ny singotra nanodidina ny lohako tafalatsaka teny amin'ny fanambaniny tendrombohitra nidiny tany nanidy amandrakizay nefa napiakatra anaiko voandavaka ianao Jehova Andriamanitra andiny favalo raha reraka tao anatiko ny fanahiko de natsiaro an'i Jehova ka tonga tao aminao ny fivavako de tao amin'ny tempolinao masina izay mivavaka amin'ny sampy de mahafoy ilay mpamindra fo aminy fa za de feo miverana netiko mamono zavatra tao fanatitra ao anao ary izay ny voadiko de faiko any Jehova ny famonjena zany natao hoe vavaka tsapan'Andriamanitra fa reraka ny fanahin'i Jehova ary ny fanahiny Jona azafady de nomeny fanamasina mpatsiaro azy an'i Jehova rehefa misy fotoana tsika mangatsiatsika iny de
de nahatsapanao efa tena mpanompon'andriamanitra ianao danao le mahatsapa hoe malahelo an'andriamanitra hoe misy nataonao tsy nety tany ambadika tany de tena renao mihitsy hoe malahelo an'andriamanitra hay jehova tia nataoko andriamanitra o hay izy ianao tsy de malahelo nalahelo jona mety izaha de nitavasaraka tamin'andriamanitra ohatr' zao rehefa ala nandeha nombangy andriamanitra fa naverin'andriamanitra izy naverin'andriamanitra ny ara-panahary nivavaka izy tonga de nenon'andriamanitra niantso izy tonga de tonga andriamanitra entin'andriamanitra nanam-porofona ianao niala tamiko fa zange tsy miala aminao ary voalaza tena andriamanitra ny amin'ny andiny faraka ambin'ny folo ary Jehova nandidy ilay hazan-drano ka de nialohany eny amin'ny tany maina Jona tsy nanino nandoly nalohan'ilay hazan-drano nately no nately nitery amoron-dranomasina ary amoron-dranomasina mahafinaritra teny Jona nately na Nebokadnezara na mpanjakany Asiria zany na de nitelona ny zanak'Israely ary ny Farao nitelona ny zanak'Israely nahitra ny 570 taona fa tsy nahazo nitelona anazy tateo fa tsy maintsy namoaka azy tamin'ny tany maina satria maninona satria tsy niala n'indreo ny tanjon'andriamanitra fa niverenan'ireo androany te ampairanao ary avana raha hely ny ampitahoroko anao satria anao tsy nanao asan'andriamanitra raha afo be ny ampitahoroko anao satria nisy fotoana ianao nivilalana tsy nao sitrapon'andriamanitra de tsy ho tafaverina ianao fa ny atafaverina anao androany de nitenenako anao fa mbola vonina ino anao andriamanitra raha ifony ianao androany raha ibebaka ianao androany andriamanitra mbola te ianao anao andriamanitra mbola amindra fo aminao any amin'ny toerana zay misy anao zany andretrany tsonareo aho izy ny tenin'andriamanitra ampatsevonareo anarako any no hitahiko anao ampampatsiahantsika ny vavaky diakony zany mariso rehefa miteny any amin'ny toerana rehetra zay ampatsevonareo anarako any no hitahiko anao any amin'ny toerana rehetra zay etsonao azy na any anaty kibony hazan-drano ianao anatin'ny ady mahamay ianao am'izao fotoa zao mety anatina tena olana tsy hay pesipesenina ianao satria nanino satria niala tamin'ny sitrapon'andriamanitra ianao fa any mihitsy ao ampivoan'ny olana io mihitsy ianao niantso androany ao ampivoan'ny aretin'io mihitsy ianao niantso androany ao anatin'io kibony hazan-drano lalina io mihitsy ianao niantso androany de ho renao fanjany misy fanatrian'andriamanitra misy Jona hoe voatry ny voroaka teo anatrehanao a nefa ny zava-mahafinaritra mbola manatrika ny tempolinao masina ihany a mbola reko ianao andriamanitra metsoa ianao eto tsisy manameriko anao raha zany koa hoe mba mivavaka de nanao an'izao fa za miteny anao androany metsoa raha anatin'ny kibony hazan-drano ianao am'izao fotoa zao metsoa io olana io tsy natao afaty anao io fa kibony hazan-drano fotsiny io ahafahanao mandinika amin'ny tenanao ahafahanao natsiaro fa lavitra an'andriamanitra ianao fa rehefa renao zany rehefa tsapanao zany alleloia tsapanao hoe tena tsy netiny nataoko Jehova fa intia iverina Jehova tena ho alohan'io hazan-drano io eny amin'ny tany maina ianao amin'ny anaran'i Jesosy rehetra aminadahalo olana vokatry ny olana foroporona rehetrarehetra naniriniry rehetrarehetra tao anatin'izay fotoana zay satria nandatsanao sitrapon'andriamanitra isika androany ny fiverenanao sy andriamanitra androany ny pirofo fa ren'andriamanitra ho alohan'ny hazan-drano tany maina ianao amin'ny anaran'i Jesosy tavoaka anatin'ny olana io daholo zay rehetra te hiverina tavavoaka anatin'ny problème manelingelina sy lavaka lalina mangitsokitsoky ny fany ny ala elo sy ny adi-tsainy daholo zay rehetrarehetra tonga eto ka vonona izy ny amerina hiverina amin'andriamanitra hiantso an'andriamanitra anatin'ny olana lalina io ikibony hazan-drano io de any ianao niantso hoe ozana hoe niantso an'i Jehova tamin'ny fahoriako a de za hiteny anao androany fa ammaly anao izy na de ao anatin'ny fiainatsita aza nitarinanao miatsoa ary androany de tena hoe tompo tsy zao no netsonao a tsy ho an'ny tarsisy netsonao a alleloia fa no hoan'ny nive netsonao ny anaranao Jesosy mitateraka amin'ny tsirairay avy eto
dia teny aminao hoe andriamanitra mahafinaritra io andriamanitra te hamerinanao amin'ny lony andriamanitra te hamerinanao amin'ny tany maina andriamanitra te hamerinanao amin'ny sitrapon'andriamanitra ny andriamanitra torohiko aminao eto androany ny olana rehetra ny forona tao anatin'izay fotoan'izay ny ranomasina samboaravoara tao anatin'izay ao anaty kibony azan-drano ny fiainanao amin'izao fotoan'izao raha olo-kavy eto izy ny ilay tena tsy tatiko tsony ty fa tsy mety fa mety aminao io mety tamin'ny jona io fa io kibony azan-drano io tsy mahafaty azy io fa hitondra azy eny tany maina rehefa tafaverina matetika anaty olanao anaty zavatra misafotofoto ao tsika ny miverina amin'andriamanitra ao tsika matsiaro an'andriamanitra ary ao ny iverenantsika amin'andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ao koa ny iverenanao androany iverina amin'andriamanitra koa ianao androany halleloia dia iverina amin'ny sitrapon'andriamanitra dia mazava ho azy iverina amin'ny lohan'ny ihany koa ny fiainanao iverina amin'ny sitrapon'andriamanitra ameninao eny tany maina ny azan-drano ary tsy akasika anao tsy janona mandrakizay anatin'ny lavaka lalina eo akory ianao fa hamokanao amin'ny hery lehibe sy ny fahasoavany andriamanitra dia ataontsika rehefa voakany amin'ny tany maina andao atao amin'ny sitrapony fa miandry anao Jesosy miandry anao andriamanitra efa nofidiny ianao dia ianao mihitsy ny tena tiany ianao anao ny asany tiany ianao andeharaka ny sitrapony tiany ianao hanohy ny dianao efa nosoritan'andriamanitra tamin'ny etsony ianao ho anareo izay tsika izay mety lasa lavitra andeha tsy ataoko hoe nareo mandao atao eketsika ohatra somary niala tamin'ny sitrapon'andriamanitra fotoana androany anehoan'andriamanitra aminao tsy mbola ny solony akory ianao tsy mbola ny solony akory ianao fa mbola miandrinao izy sa mita intokotsika rehetra mety soa andriamanitra aza mieritreritra ty anatin'ny lalina ako fa anatin'ny lalina mihitsy nahatsoa izy fa hamonjy anao izy dia ombanao izy sa mita intoko isika menakavy Isanandro dia miantso ny ray hoe nakaiza mozy zanako izay isanandro ny famindram-pony ianao anety tsy afaka ambony fa ianao no tsy nety hoe andao vetivety fijanena no manafety tsy hoe tsy nalala tsy zanakadala fa nini ianao nivoaka ny vala fa ianao tena tiny tsy foy tsy ariny zany aneny antony avy fa raha avy ny andro iverenanao fitianeny ao an-tranoa
tizay tonga izy hitady sy amonjy ny fe faramody anao tsy manire farahoavy ny andro iverenanao fitianenao antanoao rovinyanao voavy rovinyanao vomamody rovina fantompo efasasatsanandro miandry midadanao rovinyanao voavy rovinyanao vomamody rovina fantompo efasasatsanandro miandry midadanao Alleluia. Ny dadan'i Jona dia Jehovahandriamanitra niandry azy, niandry ny vavaka nasandra na dia tao anatin'ny kibony azan-drano azy. Androany za te teny aminao hoe Jehovahandriamanitra dia tsy te hanolo anao izy kory, fa Jehovahandriamanitra te ombanao izy, te hanampy anao izy ahatotosa sy hatateraka ny adidy izay napetrany taminao. Andriamanitra raha nifidy anao ho mpanompony dia satria ianao tena tiany havitany io, ary matoy izy nifidy anao dia tsy diso safidy akory izy. Raha nametraka anao ho mpanompony Andriamanitra dia tsy diso safidy izy kory ny fisafidy anao. Ka raha iny andalana eny antsefatsefany eny sendra tafiala taminy ianao, tsy ny fanamelohanao tena ny zava-dehibe, fa ny fiantsonao azy. Mba hamerenana aminao eo amin'ny lalambe an'ny fanompona indray. Ny vavakantsika dia teny manao hoe ato anatin'ny lalina ny etsokanao Andriamanitra. Mety misy tamintsika nangatsitsika izy dia ao anatin'izao fangatsiatsiahanao zao mihitsy misy zavatra mahazo anao, tsy fantatro mety aretany zany, mety olana maro isan-karazany zany. Za tena teteny aminao fa ohatrany tsy teo ny soran'Andriamanitra andreo dia ametrahan'Andriamanitra anao eny amin'ny tany maina, aniraka azan-drano any Andriamanitra, ary io azan-drano efa mitondra anao io ao ankibony mihitsy ianao ny antso amin'izao fotoana izao. Misaotra anao tsosy tamin'ity fotoana androany ity dia midery any anaranao lehibe zay ary mankalaza sy mankasitraka anao Andriamanitra ao, fa tena hoe mikasika anay indray anao tamin'ity androany ity, mikasika anay ianao tamin'izany teny izany, ary
no porofonao tokoa Andriamanitra fa na dia eo azany mety tsy fataterahanay mbola vonina ianao sy ny fanatrehanao. Alleloia. Mbola vonina ny ombanay ianao. Androany Jehovahandriamanitra zay rehetra ao ankibony hazan-drano amin'ity androany ity noho ny amin'ny fialana taminao, ny amin'ny fivilian-dalana, ny amin'ny mety fanaovana tsinitsinina anao, dia maro aminay ny tonga anatina ankibony hazan-drano amin'izao fotoana izao. Fa mbola fisaorana koa ny atolotrainao Jehovahandriamanitra nitondranao anay tao anatin'izany. Fa ao ny ahafahanay mahita sy matsapa fa lavitra anao zay. Any anaty lalina no misy anay. Fa soa ihany fa toy ny fampianaranao anay tamin'ity tantarany Jonata. Fa na dia any ankibony hazan-drano ary izahay Andriamanitra, mbola mihaino anay foana ianao satria tsy naveranao anakana Jehovahandriamanitra, tsy nisy ninona fiveranao anakana anay amin'ny firaisana aminao Andriamanitra. Ndreto zay miantso anao dia mangataka aminao indray hoe vonjeo zahay, fa te hiverina aminao zahay, andehanao ny sitraponao zahay, fa mba avoahiny an-tany mena amizay. Ianao ny Jehovahandriamanitra moaka ny tsirairay avy any amin'ny tany maina, ilanay anatin'izao olana menjady zavatra mitranga eo amin'ny fiainana izao. Ianao ny Andriamanitra tsy to aniraka an'io hazan-drano io, aniraka an'io tranga miseho io, mba hatonga anay. Alleluia. Hatonga anay ho tafavoaka soma tsara eny an-tany maina, ary ho ataonay ny asanao, ho ataonay ny asanao, ho ataonay ny sitraponao. Andriamanitra lehibe sady tsara ianao. Vera ny laza ny saotra sy ny voninahitra nanao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Apetraka ampelan-taninao mba ny fiahinao ny fiainanay. Jesosy malala ô, tario lalana izay, dia averenao amin'ny laoniny ny fanompona ianao. Ho voninahitra ny lalanao rery. Betsaka amin'ny rehetra no mety mangata-javatra manana zavatra ho tenenina ny efa Jehovahandriamanitra. Apetraka ambany fahendrenao zany, hainao ny anao mihoatra lavitra noho izay manetretin-dreto olona ireto. Karakara ny fiainana ianao, anome azy iriny ianao. Ho voninahitra ny lalanao rery ihany zany Jesosy. Alleluia. Dia vosa Satana fahatro amin'ny ranao zay fa kitsainy ka na dia litera ray ary tamin'izay nampaviteto androany. Fa ny toriteny izay nitenenina teto dia amomoa avy zato anatin'ny fony tsirairay avy, ampitombo anay amin'ny fitiavana anao indray. Sohatra Jesosy malala. Alleluia. Amen. Hivavaka tsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao a. Ndao ampanzotsika navavatsika $100 hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha navavy $100. Dia Jehovahandriamanitra renay zay tsara indrindra ao, idera tsy misaotra anao satria mbola fahasoavanao mbola matoa zao anay, mbola fitiavanao anao Jesosy manara satria mbola afaka nandeha afakanao izay, mbola afaka na ino anatra amin'izay tamin'ny androany ity dia saorana ianao izany satria tianao zay Jehovahandriamanitra, tianao zay rehetrarehetra satria mbola naraka anay izany afaka lehibe dia nampiranao mpanomponao zany saorana ianao zany Jehovahandriamanitra. Ary ndraiky koa zay tsirairay aby reto Jehovahandriamanitra mety be aminay reto Jesosy malala mandalo amin'izany anatina hazan-drano izany satria amin'ny alalana rehetra, amin'ny alalana problème maro isan-karazany izay mety mandalo anay, mety hoe tsy fantatra anay hoe mety ndraindray hoe tsy fantatra anay hoe zavatra izay nataonay. Fa androany Jesosy malala dia mangataka anay fanahy masina anao Jesosy malala tena hoe hamangy anay rehetrarehetra Jesosy.
malala tena hoe ampatahany fana bebaka fana ihany satria Jesosy malala tsy mifatesany raha tsy fanany sitraponao fa nialana mitoetra ratsy mba hibebaka hiverina aminao andeha hanao sitraponao anao ane Jesosy malala dia hikasika ny fona rehetrarehetra ny fanamasina anao Jehovahandriamanitra ao ampatahany Jesosy ny ratsy izay natao ny zavatra izay mety hoe nampangatsitsiaka mety zavatra sitraponao mety hoe nataony impitsinina Jesosy malala fantatra izany Jesosy malala tsy milalala fanamasina anao Jesosy mangataka ny fanamasina anao Jesosy tena hoe mikasika ny rehetrarehetra Jesosy malala fa ny mibebaka Jesosy fa ny manatona anao Jesosy malala hialany amin'ny zavatra izay mangeza ny fanendenao asanao fanendenao sitraponao Jesosy malala vangino ny rehetrarehetra zazera Jesosy zaran'izany asa lehibe izay nampitondranao izany mpanomponao izany Jehovahandriamanitra saorany ianao izany Jesosy malala rehefa fotoana izao Jesosy malala dia tsy miafina aminao Jesosy malala dia raitondram-bakoka izay amin'ny firenena malagasy nay Jesosy tsy miafina aminao izany firenena izany izany Jesosy malala dia mangataka ny famindramponao Jesosy mitraponao Jesosy ny masonao hijery io firenena io Jesosy malala dia tsy miafina aminao rehetrarehetra izay mandalo sy miseho io firenena io Jesosy malala dia ingatany io Jesosy malala dia mety hoe beko amin'izao fotoana izao tena hoe anatiny zavatra sarotra amin'ny firenena io Jesosy malala nefa mampanotra ny mino izy rendraindray Jesosy malala dia variana foa mitady vahaolana rehefa nefa tsy mahavita ny minina izany Jesosy malala dia mangataka ny fanamasina anao Jesosy malala tena hoe hijery mitsirairay avy hikasika ny fony misy malagasy rehetrarehetra Jesosy fa tena hoe hitodika ny fahamarinanao tena hoe anatanao Jesosy malala satria Jesosy raha tsy mibebaka tsy manatona anao Jesosy malala dia hiaina mikorongana fiainana foana Jesosy fa raha mibebaka aminao zay Jesosy malala tena hoe mandray anay ianao Jesosy mangataka ny fanamasina anao Jesosy tena hoe hiasa firenena Jesosy mba hamokotra mba hamoaty hibebahana mba hobetsaka ny malagasy hibebaka Jesosy atsapa hivarotra sy aminao ny fahamarinanao amin'ny malagasy nay Jesosy amin'io tanindrazanay Jesosy malala jereny tsirairay avy Jesosy mbola malalanao ako hoe manao tsinitsinina ny sitraponao Jesosy anao any mikasika fon'izy ireo Jesosy malala anao ny tajarana Jesosy ampatsahy ny zavatra izay sitraponao sy ny zavatra izay sitraponao Jesosy malala ho jereny Jesosy malala ho fanany tsirairay avy Jesosy afahan'izy ireo tena hoe rehetra aminao Jesosy malala hoe ny ampelantananao ny fantrana sy rehetrarehetra amin'ny firenenay Jesosy anao anie Jesosy manatanteraka ny marosoa anatin'ny firenenanay anao anie an'izao fo Jesosy hikasika ny mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra izay fa manao asanao amin'ny firenena mba tena hoe andeha fahamarinana Jesosy andeha fitiavana anao satria Jesosy malala raha mibebaka io firenenay raha manao fahamarinana Jesosy tena hoe lasa zany fa tsy misy zany fahasahiranana zany amin'ny firenenay zany ingatany aminao dia anao hikasika sy hamangy tsirairay Jesosy mba ho tahaka ny Jona mba tena hoe hahatsapa Jesosy ny amin'ny fiantonanaranao hahatsapa hibebaka sy hiverina aminao ary hatsapa manao ny asany fahamarinanao Jesosy antinao ampelantananao io firenenay Jesosy malala dia zay rehetrarehetra koa Jesosy dia iray saraketo Jesosy dia any saraka fa ny fanamasina anao ny taridalana rehetra izay alehanay mba fanesentsaina foana ny sitraponao fanesentsaina foana ny fahamarinanao Jehovahandriamanitra sotra fitiavanao any amin'izany teny manjay nampitondranao mpanomponao izany Jesosy malala rehetra zay rehetrarehetra zay Jesosy malala tena hoe safidy anao asanao safidy anao ny sitraponao fa ampio amin'ny alalan'ny fanamasina anao dia tsy afahany managatsika izany dia sotra indrindra Jesosy malala dia voninahitra anareo ihany sandraka aminao indrindra Jehovahandriamanitra io halleluia amen. Alléluia, mankasitraka indrindra isika andram-bavitsika $100 ny rina tao anatin'izay vavaka matsiro be izay tapitra eto fandarantsika misotranao lahatra ny antrano farany raha mbola songa ny mirao lanitra zao dia honetindretsika raha pitso alina misivolo sasany dia maherezatra any hatrany dia manosika mametsika tsirairay avy matoka fa nahery daholo tsika menakavy dia raha pitso indray tsika mene aki radio.radio12345.com aki radio.radio12345.com fa anao meno ijapeo aki radio misy mitotezaka ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo samita iny tompo dia matory amin'ny fiadanam-po amin'ny fiaminantsaina isika tsirairay avy. Halleluia, amen.